fa mbola hijanona eo amin'ity resaka famoahana ny entan'ny solombavam-bahoaka Christine Razana Masoa ity moa dia nandeha ny resabe androany manoloana ity fandroana ity solombavam-bahoaka ity tao amin'ny trano fonenany fa ny antoko HVM no ambadika izany. Misy ny tompon'andraikitra manana fahefana anao izany fa tsy ny antoko HVM velively no andeha hiditra amin'ny asan'ny tompon'andraikitra tsirairay eto amin'ny firenena. Hoy ny mpandrindra ny antoko HVM eto Analamanga Ndranto Rakotonanahary androany. Sady mamena samy mampalahelo fa maninona rehefa misy zavatra miseho dia ny HVM. Any amin'ny anteny mera misy zavatra miseho dia inona ny idiran'ny HVM. Firy amin'ireo député ireo lany solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny HVM tamin'izy nilatsaka. Fa maninona rehefa misy zavatra miseho dia ny HVM no resahana. Ny HVM zay rehefa misy miteny hoe HVM ty zavatra ty zao ataon'ny HVM dia mijoro zay nataon'ny HVM ty. Dia tompon'andraikitra ny HVM fa nataony ty. Fa tsy zay zavatra rehetra miseho atao amin'ny firenena dia rasahantsika fa ny HVM mahatonga anazy. Sao dia tokony efa hiala tao izy misy tompon'andraikitra ny fanjakana. Ny fanjakana tsy fanjakana HVM fa ny fanjakana dia fanjakana malagasy manana ny andraikiny dia nitantana ny Madagasikara. Ny HVM dia antoko fikamanana manana ny rafitra anazy dia ny rafitra manao an'izay. Izay za ma-coordonnateur-na régional eto Analamanga ve ohatra dia baiko amin'ny fanjakana ako amin'ny zavatra tokony ataony hoe tia ny tokony ataonao na tiana dia tokony ataonao dia izy atao amin'ny HVM mara no tondrotsika hoe nanilika anazy tao fa mety mazava ho azy mety misy ny information mivoaka dia manao recoupement kosa ny olona sao dia misy ohatran'izay any ny devoir ny citoyen rehetra na HVM izy na mapary izy na tim izy na tsy manao politika izy raha mahita ny tsirariny izy dia devoir no miteny rehefa hitan'ny mpitondra zay rehefa hitan'ny tompon'andraikitra zay dia anjaran'ny tompon'andraikitra ny manday andraikitra ngamba tsy izany rehefa mamoatra eto ezaka misy zavatra miseho dia ny HVM somary mahagaga ihany zany fomba fijery zany satria ny HVM mandeha dia antoko politika ny HVM.